Fa ny miarovantsika rehetra indray amin'ny anarana mafinaritra i Jesosy Kristy amin'ity fandarana mafinaritra ity. Elaela zay tsika tsy nianatra amin'ny Mosesy, tsy niresaka amin'ny Mosesy andao hiverina kely indray aloha hoe hianatra momba Mosesy. I Mosesy na Moizy midikany hoe Mosesy dia le hoe nalaina avy amin'ny rano. Tamin'ny farantsika niresaka momba ny Mosesy ny zavatra nitranga tamin'ny Mosesy rehefa nahita an'ilay miaramila Egyptianina nampijaly an'ilay Israelianina zay namany izy dia tezitra be. Dia rehefa tezitra izy dia mivonony le miaramila Egyptianina dia maty. Ary rehefa maty miaramila Egyptianina iny dia le nalevy ny tany anaty fasika. Tamin'izay izy le nieritreritra hoe tsisy nahita. Ay nisy nahita rehefa tamin'ny fotoana anankiray nisy Israelianina anankiroa niady indray dia avy eo izy nananatra an'ireo Israelianina anankiroa ireo hoe nareo ve samy Israelianina dia mifamono ohatr'izao. Dia ozy izy re Israelianina hoe ianao anga tsy hitanay koa nataonao le namono an'ilay miaramila Egyptianina izy. Dia taitra be Mosesy hoe ay misy mahita ny zavatra rehetra ataony. Isika koa misy mahita ny zavatra rehetra ataontsika. Vokatrandraka izy dia reny Farao mpanjaka ny Egypta fa namono miaramila Egyptianina i Mosesy. Dia ozy izy hoe tsy maintsy vonoiny iny fahenjehany iny. Dia lasa Mosesy nandeha nitsoka lavitra be. Fa taiza ozy izy ianao izy nitsoka tany amin'ny firenena anankiray zay tsy fatany zay tsy mitovy aminy dia ny anaran'io firenena io dia hoe firenen'ny Midianina. Dia rehefa tany amin'ny firenen'ny Midianina izy io firenen'ny Midianina io dia 10 kilometatra mielanelana mampisaraka azy sy Egypta. Tena dia tongotra nandritra tsy haiko hoe fotoana ela be mihitsy izy satria 10 kilometatra zany inge raha ohatra hoe eto Madagasikara. Raha Madagasikara zany dia ohatrany hoe Antananarivo makany Diego, tena lavitra zany. Kanefa dia nandeha Mosesy satria nanino natahotra ny faty izy, natahotra izy dia lasa izy nandeha tany. Dia tany izy rehefa tonga teo amin'ilay firenen'ny Midianina izy dia nahita zazavavy nampisotro rano ny ondriny satria ireo zazavavy ireo mpiandry ondry. Dia nisy lehilahy ratsy fanahy tonga avany nisongana ny zareo teo dia niteny zareo hoe miala daholo nareo vehivavy ireo fa zay mampisotro ny ranonay aloha zay vao mampisotro nareo. Dia hita Mosesy zany dia nalahelo izy dia narova Mosesy ilay vehivavy dia lasa nandeha le lehilahy ratsy fanahy dia afaka nampisotro ny ranony ondriny ireo vehivavy ireo. Dia avy eo nentin'ireo vehivavy ireo tany an-tranony izy hoe hisaotra azy manokana noho ny zavatra nataony sy ny fikarakarany. Dia niraisy ny dadan'ireo zazavavy ireo i Mosesy dia nataony niasa tao aminy. Dia nanomboka teo Mosesy lasa niandry ondry. Lasa niandry ondry ny ilay lehilahy zany izy lehilahy dadan'ireo zazavavy ireo, Jetro ny anarany. Dia avy eo i Mosesy nanambady ny zanaky Jetro. Fa izao androany ty resaka kely hoe fa naninona moa zany Mosesy nandeha nitsoka nakany amin'ny Midianina. Fa naninona moa zany Mosesy tsy lasa mipetraka tao anatin'le palais tsara tarehy intsony. Vokatry naninona izy le namono olona. Fa naninona izy tsy voafehin'ny fahatezerany. Dia tezitra be izy dia mivonony le miaramila satria tsy voafehin'ny fahatezerany. Ianao koa ve mahafehy ny fahatezeranao ianao sa tsy mahafehy ny fahatezeranao? Misy fotoana zao rehefa tezitra ianao mety bediny dadasiny dia akapoka mafy be mivaravarana. Misy fotoana koa ny ankizy rehefa tezitra dia trohany tele dia simba ny tele. Misy fotoana ny ankizy rehefa tezitra dia tsy mety misakafo izy fa milonjolonjo izy dia mototra be izy dia tsy miteny mihitsy izy. Dia rehefa tezitra koa dia tsy miresaka amin'ny olona rehetra. Zany efa miteny aminao fa raha tezitra ianao dia misy zavatra ataonao dia ianao ihany miantraika aminao ihany ny zavatra ataonao satria manino rehefa akapoka mafy be mivaravarana dia simba mivaravarana dia ianao ihany tsy afaka miditra sy mivoaka eo. Misy fotoana ihany koa rehefa trohanao ny tele, simba ny tele, ianao tsy afaka mijery tele intsony. Misy fotoana mety hoe tsy misakafo ianao ihany nona avy eo.
noho izany a ianao ihany zany a mivaly aminao ihany mety vokatry ny fahatezeranao. De Mosesy zao ohatran'izany a vokatry ny fahatezeran'ny Mosesy a de namono miaramila izy. De inona ny vokatry zany? Lasa tsy afaka mipetraka atao amin'le palais tsara tare lapam-panjaka ntsony izy. Lasa tsy afaka miaraka tamin'ny papahany sy mamoany fa lasa lavitra amin'ny papahany sy mamoany izy vokatry ny fahatezerany. Andriamanitra mampianatra antsika ifeny fahatezerana. Ny fanahy masina afaka manampy antsika ifeny fahatezerana. Ao amin'ny Galatiana 5:5 de milaza an'izany izy a misy fanomezana na omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny fa atsika mifeny tenantsika. De any amin'ny fanitsiviny milaza izy hoe fifehezan-tenana maîtrise de soi, maîtrisenao zany le fahatezeranao, fehezinao zany le fahatezeranao. De ny fanahy masina no afaka manampy anao an'izany. Fa iza moa ny fanahy masina? Andriamanitra ihany zany, satria Andriamanitra de fanahy. De afaka mivavaka tsika isan'andro hoe Tompo Andriamanitra ampio ahifeh ny tenako, ampio ahifeh ny fahatezerako, satria averina amintsika foana le tenin'Andriamanitra satria averina amintsika foana le tenin'Andriamanitra manao hoe tezera fa aza manota. Mety afaka tezitra ianao, mety sositra ianao fa izao aza mamono olona, mety tezitra ianao fa aza kapoka amin'ny varavarana, mety tezitra ianao fa misakafoany, mety tezitra ianao fa aza torahana ny télé, afaka tezitra ianao tsy maninona zany fa aza manao zavatra ratsy na aza manota ao arinan'izay mety miteraka zavatra ratsy. Ohatran'ny Mosesy zao tezitra izy de nanota izy satria nanino? Lasa namono olona izy. Andriamanitra mampianatra antsika zavatra mahafinaritra be. De mino afa antsika rehetra angataka amin'ny fanampian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny hananantsika fifehezan-teny. Tahin'Andriamanitra daholo amin'ny manaraka indray. Veloma.